Piajimbavao afa tanteraka kosaindray dia amin'ny zoma 17 aogositra ho avy izao no ankalaza ny fahaleovantena ny Indonezia. Ankalaza izany masovon'ity firenena ity sy ireo teratany indoneziana izay monina sy miasa eto Madagasikara. Ankalazana amin'ny zoma ho avy izao ny 17 taona nazahoan'ny Indonezia ny fahaleovantenany. Isaraky ny nambaran'ny mpiandraikitra raha ity firenena ity androany sy ireo fankalazana izay ho tanterahana mandritra izany fotoana izany. Nanti pada tanggal 17 Agustus ny Republikan'ny Indonesia dia hankalaza ny 17 taona ny nazahoan'ny fahaleovantena amin'ny 17 ny volana Aogositra ho avy izao eny amin'ny trano fonenan'ny masoivoan'ny Indonesia eny Ivato. Io zany dia endrika anankiray anehoana ho an'izao tontolo izao fa fahazahoana ny fahaleovantena nandritra izay 17 taona izay no nikarakarana sy namolavolany Indonesia ho firenena isan'ny matanjaka ara-ekonomika eran'izao tontolo izao. Tiana ihany koa no mampafantatra eto ho an'ireo mainty malaly avy any amin'ny Indonesia sy ireo ressortissants indonesiana izay monina eto Madagasikara mba hanehoantsika ny firaisan-kina sy hanehoantsika ny fankalazantsika izany fetin'ny fahaleovantena amin'ny zoma izany. Raha ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Indonezia izay fanahatra 70 taona mahery kosa dia nilaza ity mpiandraikitra raha ity fa nitombo hatrany amin'ny 570 ny fifandrarahana teo amin'ny rotonta tamin'ny taona 2012 lafin'ny arabaritra no tena niroborobo. Ny Indonesia ny eo amin'ny ekonomiany dia ny croissance économique ny Indonesia dia tamin'ny taona 7 dia mahatratra 5.07% ary nirarina ny amin'ny taona 2012 ity dia hatratra eo manodidina an'izay 500 izay ihany koa. Manana ekonomia stable Indonesia ary tafiditra ao anatin'ilay G20 izy firenena 20 isan'ny manan-karena indrindra eran-tany pays émergent no izany tena marina. Anisan'ny firenena manana fifandraisana akaiky amin'ny Madagasikara raha Indonesia na ara-tantara na ara-pomba mampanao dia anisan'ny firenena roa tena azo lazaina amin'ny famifaningotra Indonesia sy Madagasikara.